Vele zanaka ny filoham-pirenena velona ary zany rehefa mahita an'iny dia gaga mihitsy hoe nga Andriamanitra ty zanaka ny filoham-pirenena ty sapafa mazy no sady aty izy no anenjy zorobe tsy nahita azy tany koa le olona miteny io misy olona ray mampianitako miteny reny aoka mba sady isy fanajana nisy fahadiova-tsaina eo amin'le fitenena reny le tafiditra amin'le teneniko hoe be dia be nkeny ezaka tokony ataontsika eo amin'ny fampandrosoana ny firenena eo amin'ny fihavanam-pirenena fa oka ny vahoaka tsy ho fahanana lainga oka tsy ity resaka tsy mari-potitra rehetra atao etsero ity ampiadina filoham-pirenena amin'ny hoe dia izy mihitsy mampaniraka ary dia ampiadina filoham-pirenena amin'ny atanjosy ny any androy mazava nge zany aiza mamaky ary vahoaka nge tsy azo lehibilehibena amin'izany satria ve filoham-pirenena no voalohany amin'ireo filoham-pirenena amin'ny faritra androy iny manao hoe zady ametraka fitidrafitrasa fototra satria 10 taona no misy azany kely zany eto amin'ity firenena ty tenenina foana dia amin'izay fotoan'izay ve zany dia ho simba le programa rehetra tiana atao filoha satria ampiadina amin'le olona avy any tanzay matompoko zany dia ho zany hoe tsy ho azo marebirebena amin'izany ny any amin'ny faritra androy sy ny tolona taloha satria mifampatoky izany